Latsa-danja ny fomba mampanao sy ny soatoavina malagasy hoy ry zareo avy eo anivon'ny fikambanan'ny Mpanjaka sy ireo mpandala ny soatoavina malagasy misy ny hetsika ho fanairana ny fitondram-panjakana mahefana noho izany. Anolotra ny fehikevitra tapaka taorian'ny zakabe nasionaly voalohany izay nitanterana ny 2020 ka hatramin'ny 17 oktobra 2024 tany olobe Elville faritra Diana ny Fivondronam-ben'ny fikambanan'ny Mpanjaka ny mpitazona sy mpandala ny fomban-drazana tangalamena sojabe sy olobe eto Madagasikara. Io tokoa noho ny votra nandritra ny valandritsako amin'ny mpanao gazety izay nitotosainy io maraina io tetsy amin'ny hôtel Colbert etsy Tanina renina. Tsikaritra tokoa ankehitriny hoy ny princesse ialako velo filohan'ity Fivondronam-ben'ny fa latsa-danja tanteraka ny soatoavina malagasy. Voalohany amin'ny fanaparam-potoana izy amin'ny fametrahanay zany ny conseil culturel traditionnel zany hoe filakevim-pirenena momba ny kolotsaina sy ny fomban-drazana any amin'ny fotony. Any amin'ny volana jona zay dia efa manomboka mametraka an'izay structure zay mety angatahanay lalàna eo amin'ny région na amin'ny lalàna décret zany angatahanay zay. Dia faharoa magnaraka izay koa mijery koa zahay amin'ny fangatahana journée anankiray momba ny kolotsaina zany hoe momba ny fomban-drazana iarahan'ny foko rehetrarehetra andro ray tambarana zany dia mba hanome lanja zany fa hoe tsy hoe ny atsika no tsy homena journée. Hitanareo be da be ny journée amin'izao fotoana izao, journée ny rano journée ny kabone journée ny asatanana journée ny naby tsy haiko tsony le izy ka tsy mba mendrika koa ve tika mba mangataka hoe journée ho anay fomban-drazana ho anay malagasy koa hoe. Aterina any amin'ny firenena mikambana na ny PNUD, Ambotsiroatra, Mazorivo, banky iraisam-pirenena ary ny SADC izany fehikevitra. Izany ho fiarovana ny fomba sy ny soatoavina malagasy ho hiatrany ny Fivondronam-ben'ny fikambanan'ny Mpanjaka ny mpitazona sy ny mpandala ny fomban-drazana tangalamena sojabe sy olobe eto Madagasikara.